Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Allah subhanahu wa ta'ala nanamboatra ny olombelona ary nanamboatra ihany koa izy ny jiny, zany hoe ny fanahy tsy hita maso. Ka ireo fanahy tsy hita maso ireo mahitantsika, mahafantatra antsika fa antsika olombelona no tsy mahita azy ireo. Ary indraindray izy ireo latsa-pitiavana amintsika olombelona. Raha fanahy vehivavy izy mety ho latsa-pitiavana amin'ny lehilahy. Raha ohatra ka fanahy lahy izy dia mety ho latsa-pitiavana amin'ny vehivavy ihany koa. Zany mahatonga ny olona indraindray na dia efa tonga amin'ny taona izay efa tokony hanambadiany fa tsy mety mahazo vady, na ihany koa misy olona mankaty azy fa tampotampoka eo tsy raikitra ny amin'izy ireo, na ihany koa misy efa vita fifamatoram-panambadiana na fifamofona na fiansay fa rehefa tonga hiditra amin'ny fanambadiana dia ravarava ho azy izany tokantrano izay tokony haorina izany. Ny antony dia mety ho iray amin'ireo voalazan'ireo manam-pahaizana. Iray amin'ny antony dia mety hoe mety misy fanahy na jiny latsa-pitiavana amin'io vehivavy io, na latsa-pitiavana ihany koa amin'io lehilahy io, ka manao an'ireny zavatra rehetra reny mba tsy ho totosa. Ka ireto zavatra anankitelo voalazaiko reto aoka tsika hitandrina na lehilahy na ny vehivavy fa mety latsa-pitiavana ny fanahy ratsy aminao. Voalohany, ny fijanonana ela ao amin'ny toalety. Raha ohatra ka atsika olombelona tsy maintsy miditra ny toalety isan'andro dia rehefa tafiditra ao ataovy ny zavatra manahirana anao, esoro ny zavatra mavesatra ao aminao, fa rehefa vita izany mivoahaingana ao anatin'ny toalety, satria ny toalety dia tranon'ireo devoly, tranon'ireo jiny, tranon'ireo fanahy. Ka raha mijanona ela ao anao dia mety ho hitany ka latsa-pitiavana aminao izy. Ny faharoa dia azazatra mijery fitaratra ela ianao. Atsika tsy maintsy mijery fitaratra, tsy voarara izany, fa rehefa mijery fitaratra anao dia aza mijanona ho 10 minitra, 20 minitra. Indraindray ny vehivavy rehefa mahita fitaratra dia tsy te hiala amin'izany fitaratra izany, fa rehefa mijery fitaratra anao hitanao ny paozinao dia vitao hatreo izany, ka mandehananao mandeha mivoaka ny trano. Ny zavatra fahatelo ary tena important indrindra dia azazatra miboridana ao an-trano, na lehilahy fa indrindraindrindra ny vehivavy. Na dia ianao rery aza ao an-trano dia aza miboridana, manao lamba izay manintona, satria ireo fanahy ireo na ireo jiny ireo dia mipetraka ao an-tranonao. Izy mahita anao fa ianao tsy mahita azy. Ka raha manao pôzy manintona na manainaitra ianao na miboridana lavanao dia ny fipetrahany ela ao an-tranonao ahitany an'izany zavatra izany dia mety ho latsa-pitiavana aminao izy, na mety ihany koa hiara-tory aminao mihitsy izy raha tsy misy olona miaraka matory aminao. Izany mahatonga matetika ianao manofy lava, manao firaisana amin'olona tsy fantatrao. Zany ihany koa mahatonga indraindray ianao matory mahatsapa ohatra misy olona eo akaikinao, maheno fofinaina eo akaikinao, maheno olona te hiaraka aminao, indrindra ny vehivavy zany. Izany rehetra zany dia vokatra amin'ny fiboridanana ela ataonao matetika amin'ny fiainanao. Ka tandremo ireo zavatra anankitelo ireo. Nefa ireo zavatra ireo tsy maintsy ataontsika. Tsy maintsy miditra ny toalety ianao, fa rehefa miditra ny toalety ianao dia mangata-doigt, satria ao toalety ao dia tranom-ponenan'ireo devoly. Ka mangata-doigt anao hoe Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'is. Rehefa mijery fitaratra anao dia manova doigt, Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khulqi. Ary rehefa anao rery ao an-trano azazatra miboridana fa tena tsy tsara izany,
fa mampiditra fakapana amin'ireo fanahy ka ho latsa-pitiavana aminao ary mety anao zavatra zay tsy ampoizinao amin'izay fotoana zay. Zany mety mahatonga anao tsy mety mahazo vady mandraka ankehitriny, na isan'ny misy olona mankaty anao dia ravarava eny foana izany vokatra n'ilay fanahy latsa-pitiavana aminao. Zay ny fampatsiaventsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary atao j'aime fa mbola maro zavatra zay ho resadresantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.